Araka nitatitra izay voaray ny syndicat professionnel des diplômés en travail social na SPDTS moa nandritra ny taona 2024 dia nahatratra 430 ireo mpila ravinahitra malagasy namoiny ainy tany Arabia Saoudite, Koweït ary Liban ampolony kosa no razana mbola miandry ampodiana amin'izao fotoana izao. Hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika isika mahakasika indrindra ny rafitra sifitsipika eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia nisy ary ny fangatahana izay nataon'ny PMP moteny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eo am-piandrasana ny valiny tsy fangatahana ity moa izy ireo amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay ihany koa dia manana ny heviny ambarany manokana Ramatoa Christine Razanamahasoa izay filohan'ny anteny miram-pirenena. Andrasana amin'ny herinandro ity ny valin'ny fangatahana nataon'ny PMP teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika amin'ny fitsipika anatiny anteny miram-pirenena. Mandra-piandro izay anisan'ny sosokevitra mivoaka ny fandravana na ny fanitarana amin'ny bromaritry ny anteny miram-pirenena. Momba ny fifandiran-kevitra misy eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia manana ny ambarany filohan'ny anteny miram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa. Marimaritra iraisana azo raisina tsara zany ane satria ne anivon'io anteny miram-pirenena io dia mandeha mihitsy ny hoe fanapahan-kevitra ionana, fifanantonana, fifandaminana ka everiko fa raha izany no ampisan'ilay hoe fandaminana tsy misy akory izay maharatsy an'izany amin'izany hoe fifanarahana zany mianitarana ilay hoe bureau élargi ao anivon'ny anteny miram-pirenena. Christine Razanamahasoa izay manamafy fa ara-dalàna ny fomba natao tamin'ny fifidianana bromaritry ny anteny miram-pirenena. Raha ny lojika ary marika tsara ny ropo-tsara ao amin'ny ACC reo zavatra efa conforme amin'ny constitution iny texte nampiasana iny le hoe projet de règlement intérieur efa misy didim-pitsarana ny haute cour constitutionnelle laharana numéro 1 tamin'ny 2011 izay milaza fa iny zavatra nampiasanay tamin'ny ary zay nahasakinay ane ny secrétariat général ny bromaritry no nandroso an'iny ary ny tao amin'ny fifidianana dia nambarany Ramatoa zokiolona tsara hoe ity ary no ampiaritsika dia nanaiky ny mihitra zany hoe efa adopté ny be sy ny maro izy iny ka za zany dia tsy hamaly anao mihitsy hoe inona ny réactionnao raha déclaré hoe inconstitutionnel iny fa diso filaza amin'izay ny ACC fa tena zavatra constitutionnel iny. Raha ny fanazavana nitondra Ramatoa Christine Razanamahasoa dia tsy nisy hatreto ny fihetsoana fivoriana tsy ara-potoana tonga eo anivon'ny anteny miram-pirenena nivoaka tamin'ny alalan'ny filakevitra minisitra na avy amin'ny Antsasamanila ny solombavam-bahoaka.